Bonsoir, bonsoir. Akory aby antsika jiaby. Voatery tsy maintsy manao vidéo ny tena satria enjana be ny raharaha pôlitika ao Madagasikara. Tsy maintsy milaza ny citoyen rehetra zay nahita sy nahatsapa amin'ny fo tsy miankatra ny zavatra miseho ao Madagasikara. Efa tsy rariny intsony, raha tsy resaka amin'ny sosialim-bahoaka za, efa tsy rariny intsony. Tegna azo sokajiana hoe fitondrana mafieux ao Madagasikara nandritran'izay 10 taona nisiany ity repoblika anankiray ity. Tsisy zavatra mandeha am'laoniny, fa ny olona tampena-maso fotsiny am'ireny fanaovana lalana, am'ireny fanaovana hôpitaly, fanaovana ino ma ty, fanaovana ny sekoly sy ny maro samihafa, tampenana maso ny olo am'ireny zavatra reny. Nefa ny zavatra ao ambadika, ny ao ambadika zavatra tsisy ilana azy. Corruption hatrany any ambany jusk'any any ambony any. Corruption, manao corruption ny olona, velona amy corruption ny olona, efa tsy rariny intsony. Ela nahaizako an'i Madagasikara fa tsy mbola nahita zao miseho ao an'i Madagasikara ao. Mbola tsy nahita mihitsy ny masoko hatram'izay nahaterahako tany Madagasikara. De hiteny koa ny sasany hoe mialafo ny fiainana. Eny, mety lôzika koa zay, lôzika anankiray. Fa zaho tsy maintsy miteny ary tsy anam-bava. Na ino ataonareo tsy ato tampenam-bava za. Na eo hisy aza anao commentaire sangy mihoatra ny loha eto, za tsy tampenanareo vava mihitsy aho. Ny malagasy tsy mihinan-kanigny, zay ny azonareo tampenam-bava fa tsy za mihitsy ny azonareo tampenam-bava. De mihevitra ve ianareo fa rary ny zavatra misy ao Madagasikara? Rary ny daholo ny zavatra misy? Na nanatsangana aza ny hôpitaly, na nanatsangana aza ny sekoly, na natsangana inona n'inona, na ny malagasy aza tsy afaka hisitraka ny andeha ao, satria tsisy ny zavatra, tsy raha hoe ohatrany hoe maimaim-poana anie le raha e. Fa ny tena fahitako le pôlitika ao amintsika ao aloha de tegna misy zavatra tegna tsy possible, tsy possible. Mahafaka miteny ianareo, mahafaka mivôlagna anareo, tsy possible koa, tsy possible koa raha ohatrany mbola io rangahy io mbola apetraka anareo eo. Efa hitatsika, samy hitatsika daholo ny zavatra mitranga io. Na nareo any na nareo any sur place zany, na zahay ety ivelany. Efa hitatsika, efa samy mahafantatra aby ny olo fa manao mody tsy mahita. Fa ny fiainanareo, iaretanareo ny marary anareo nefa io anie zavatra tokony ho moramora anie le izy. Ny olona rehetra ao Madagasikara tokony mba manana zany hoe fari-piainana mba tsy hoe ho samy anan-karena aby ny olona rehetrarehetra, fa mba mitovitovy ny mari-piainana zany e, mba mitovitovy zany azo ohatrany hoe le économie zany mba ahafahan'ny rehetra misitraka ny zavatra ao an-toerana. Tsy zay ny zava-misy, tsy zay, samy miara-mahita tsika aza misy mavandy eto. Na nareo any sur place na zay aty ivelany mahita, fa tsisy tombotsoa nata hely ho an'ny vahoaka malagasy ity fitondrana ty. Fa zay reo ino ma ty, reo mpila pitsopitsony
am'ty fitondrana ty ihany no afaka misitraka zavatra be da be ao Madagasikara. Fa ngahy azy reo rery i Madagasikara? Fa ngahy natokana ho an'ireo antoko politika tarihan'i monsieur Andry Rajoelina reo rery ny Madagasikara? Misy foko 8 ao Madagasikara. Misy foko 8 ao Madagasikara. Maro zay efa milaza. Io tsy possible koa io na apodinareo eo. Tsy possible na ino raha volagninareo. Tegna tsy possible. Hiafara amy guerre civile aty raha ohatra nitohy karahan'io. Tsisy olo agneky an'zaigny. Hoe Madagasikara indesin'ny olona vahiny. Efa anisan'ny vahiny izy satria tsy nanara-dalàna izy. Ary tsy nieritreritra koa izy tamin'ny fakana an'le nationalité ataontsika hoe naturalisation taony. Tsy nieritreritra izy fa za teny hoe mbola mety hitondra any Madagasikara ndray andro any, ka aleoko za mijanona malagasy ranoray reny. Marina fa biologiquement zegny, biologiquement izy zany malagasy. Fa ity le manahirana ty, le zorom-pirenena nangatahany tamin'izy efa majeur, 10 taogna zegny. Tsisy olo nanery izy nangala an'izay zavatra zay. Fa mariko eto mazava tsara ny lalàna andiany roa amby efapolo ao amin'ny constitution tsika ao Madagasikara. Mazava tsara. Ary iny lalàna iny dia lalàna maleo tena. Lalàna maleo tena. Maleo tena zany iny lalàna iny, tsisy aléa 1, tsisy aléa 2. Fa iny lalàna iny lalàna anankiray, maleo tena. Tsisy idiran'ny article 45 na 46 na tsisy idirany, fa iny lalàna numéro 42 igny lalàna maleo tena. Zay ny azoko ambara amin'igny. Ary igny valable ho an'izay malagasy rehetra te hahazo zoom-pirenena hafa amin'ny raha ohatra izy dégagé de service militaire zegny, na ohatra ka efa majeur zegny izy, angala izy de mianatra aminy koa iny lalàna iny. Ho an'izay malagasy rehetra ila ravinahitra ty ivelany ka maka ny zoom-pirenena an-tsitrapo dery mazava ho azy ny zoom-pirenena malagasy ananany point barre, tsisy discussion am'zegny, tsisy discussion. Nahoana valable ho an'ny sasany, nahoana tsy valable ho an'ny ty olona ty. Andriamanitra nga izy. Madagasikara ohatra ny any Chine any, asiana empereur, asiana gouverneur. Tsisy dikany ilana an'iregny gouverneur regny. Tsy zay ny ameana ny mponina ny Madagasikara. Faly ny anapeny gouverneur iny foana atao inona iny. Andeha ivokisin'olona any ambanivohitra any. Andeha hanao fitondrana baroa, ça veut dire que cette personne il va rester là, de ny population zegny mitondra raha hoaniny. Zegny ny gouverneur. Anareo mifoaza anareo. Nareo mifoaza. Ity tsy azo averina eo ampitondrana tsony. Fa ataonareo fa anovany zavatra ataony izy. Tsisy raharahany anareo mihitsy. Raha ohatra ny nandrarahanareo izy tsy naka le zoom-pirenena vazaha, raizam-pitahana koa ny civil sy ny
olona ao amin'ny présidence. Tsy azo ampitahagna le mpila ravinahitra olona civil maka zonim-pirenena izy efa izy fa tsy hitondra firenena zany. Olona civil zany. Fa olo politika zany, un politicien zany maka zonim-pirenena de miantra aminy lalàna. Lalàna io tsy raha nataony ho an'ny alika, nataony ho an'ny aomby na natao ho an'ny inona. Miantra aminy lalàna. Fa tsisy avadibadika ohatran'ny ataon'zareo ao CENI ao. CENI io koa mila dissoudre io. Tsisy ilagnany CENI. Ary jerenareo tsara, efa voavolavolan'jareo anie, ty fifidianana ty, efa voavolavolan'jareo tsara ny ty anaovantsika anazy, ty anaovantsika sy mbola hiasa koa le Dominion, le machine Dominion, ohatran'ny any États-Unis regny, le Dominion, fangalana bato. Zegny nataony reto olona tsy valahara reto hatramizay. Mangala bato no atongavana eo amin'ny fitondrana fa tsy le vahoaka mifidy organo no ahafahany mahazo le toerana fa misy machine ao ambadika ao, igny mampitombo, mampiena zay adversaire na mampiakatra an'le olona tiana atao eo. Zay ty tsy draba. Ary mitovy tsisy valaka. Any tany États-Unis, betsaka koa ny olona maty nahazo alalana ny fidy. Betsaka ny carte d'identité very. Eto Frantsay eto koa. Ohatran'izay koa mitovy am'izay koa. Satria andian'olo, c'est des bandes organisées dans le monde. Bande organisée, mafia, lava tanana be, rantsan-tanana be zareo. Ary zay olona tsy ratsy fanahy, tsy tia tandrazana, miditra mpikambana amin'io zavatra io, resaka franc-maçon le raha. Franc-maçonnique. Nareo mifoazy anareo. Tsy ilaina tsony monsieur Andry Rajoelina andeha eo amin'ny fitondrana eo. Teo izy nandritra ny tezamita. Iaho koa iny mandana taony 5 taona io. Tsisy raha manjary. Von'olona tsy von'olona ry. Alatra ry. Olona tapadoa etsy, olona tapadoa ry ambadika ry. Izay koa tianareo averina eo. Nareo ve tena aiza ho sainareo io e? Ataonareo fa iova matsy iova. Za tsy mino. Zany président frantsay taty nandeha tany amin'ny îles Éparses, inona nolazainy tany? Ici c'est la France. Tamy vina ny territoire frantsay no mihitatra jusqu'any amin'ny océan Indien tamy vina. Zay ny anaovako hoe atsika mbola ao anatin'ny fanjanahantany. Mireny le fakansary natao tam'izany fotoana zany mba hanomezana ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara zany, formalité foana regny, tsisy ilagna azy. C'est illégitime daholo regny. Mba jerenareo anie ny ao an'Afrika ao am'izao fotoana zao e. Efa mandroaka mihitsy reto vazaha reto. Mandroaka mihitsy. Satria efa mahatsapa ny olona any, mahatsapa ny vahoaka any, fa tsisy tombotsoa ho azony zareo mihitsy raha ohatra ny mbola eo reo olona reo. Sady tsy aty a Frantsa aty foana anie no afaka anaovana partenaire commercial le. Meran'izao tontolo zao afaka hitadiavana partenaire commercial, anaovana échange équitable amin'ny arena misy ao amin'ny firenena anankiray. Fa nahoana ohatran'ny bodongeriny i Frantsay aty foana tsika aty. Ho lany daholo ny arenantsika de zareo aty migalabona tsara. Vita daholo ny lalana rehetrarehetra aty. Tsisy raha tsisy aty. Nefa eto maro ny olona afaka miresaka, tsisy ninona eto. Afa-tsy ny minina charbon angambany misy eto. Raha ohatra ny hoe arena ankibon'ny tany zay. Nefa ny Frantsay manana 20 000 tonnes volamena.
ao anatin'ny bankin'ny orny frantsay ao. Eto tsisy mine d'or zegny eto. Tsy za ny teny zay. Tsisy etina vatosoa, misy vatosoa fa le tsy bonne qualité zany. Le vatovatosoa tsy haiko n'ino igny. Tsisy raha eto. Raha hoe harena ankibony tany. Na trôza zany, na laoko zegny, mbola andeha tran-dranona agny amin'ny sisin-tanin'olona agny no azahoagna laoko eto. Satria mangatsiaka loatra ny rano aty. Mangatsiaka loatra ny laoko misy aty angamba, ny trondro misy aty, reny vaogna reny. Hainareo moa le vaona, les silures, les poissons chat, de quelques carnassiers. Tsy ohatrany ny amintsika agny boaka be rehefa aiza moa tsy ho fongatra ny trondro amintsika agny. Zareo tonga bateau-n'jareo bateau ngeza be regny, hein, mahazo alalagna amian'ny présidence ao amin'ny alalagna, mandeha mitohy laoka i trondro amin'igny morontsiraka antsika rehetrarehetra igny, amy grand chahuté là, feno! Aty koa ny voky voky koa ny zay aty, voky ny raha avy agny, ataony amahanagna ny mponina anazy aty. Fa ny antsika agny, maty sur place, nefa harena eo am-paladia eo. Paladia eo manjary tompony omby mangataka ny atiny. Ohatran'izay foana ve no irinareo amin'io firenentsika io? Na La Réunion aza tany kely be io, mbola matanjatanjaka noho ny antsika, nefa inona ny zavatra misy ao La Réunion ao? Tany kely. Madagasikara midadasika mbola lehibe noho ny la France anie Madagasikara en superficie. Lehibe noho ny la France iza ma ty Madagasikara. Amina superficie zegny. Ary tsisy raha tsisy amintsika ao, na harena any ankibony tany, na pétrole na inona zegny misy ao, na mercure misy a Madagasikara. Na reto fitaovana fanaovana ino ty fanaovana telefaonina reto misy, satria lova azontsika avy tany tamin'ny nisarahan'i Madagasikara tany amin'ny continent africain. Nisy ampahany harena avy an'Afrika zany azontsika ao Madagasikara. Satria niaraka tamin'ny continent Gondwana i firenena Madagasikara. De amin'ny nandeha ny taona, nandeha ny andro, tafasaraka tamin'ny Afrika ny fihetsehan'ny plaque tectonique zegny, de nanjary tafasaraka de atsika lasa any anivonivon'ny ranomasina any misy antsika. Fa taloha atsika tegna nitambatra tamin'ny continent africaine, tany continent africain. Antsoina hoe Gondwana, zegny ny agnarany. Avy eo tsika tafisaraka noho ny plaque tectonique zegny, zay ao tany any zany, mibozy zegny le plaque zany, de tsika lasa nisitaka ny Afrika. Tamin'igny fisitahana igny zegny misy harena azotsika avy tamin'ny continent africain k'izay tena risy ao an'Afrika ao. Fa lasa magaga le izy, olona 2, 3, 4 no misitraka ny harenan'ny Madagasikara, nefa atsika zao efa miisa any amy 28 millions d'habitants, hein? 28 millions d'habitants. Mba eritreretinareo moa zany, sa efa domelina ty raha domelina ty nareo, domelina koa ny sainareo, domelina koa ny zavatra rehetra, tsy afaka mieritreritra koa. Hiteny koa nareo zao hoe anao tsara fiainanao, mahafaka mieritreritra tsara anao. Efa tsy hay ny ataonareo, fa raha ohatra mbola hifidy an'io anareo,
reo manana io ihany no hoanana kao hoanana foana fa nareo faty ao nareo fa mono faty ao nareo tsy raha riako zegny fa zegny ny zavatra mety ho isy ary raha tsy mihetsika anareo io tsy apetra misy ny tribunal misy ny tribunaux militaires maintenant miady am'zay miady am'le fihetezan'le fitondrana zeny mamono vahoaka non assistance aux personnes en danger ohatran'izay le raha io e i Rajoelina izy tsy miraharaha anareo io anareo nefa en danger anareo vahoaka en danger de azotsika toriana koa izy zany amin'ny non assistance aux personnes en danger satria avelany maty eo anareo izy tsara izy milamina tsara ny iavoloany misy garda be da be marivo amin'ny manodidina ny iavoloany agny amy foyer agny tegna migalabagna tsara caviar fety isan'andra anareo mila hinam-potaka raha ho isy fotaka hoanina aza am'reny tany sombasombaina aby reny atao baranana am're soi-disant investisseurs étrangers hitrandraka ny arenatsika nefa tsisy nampahany kely azany miditra ao amy kitapom-bola am-panjakana nefa izay ny but e izay ny but managna ny arena anao a mitady investisseur anao a de avy amin'igny investisseur igny zegny raha ohatra ny magnano marché équitable zegny ny mpifirenena anankiray afaka atao tsara ny mampandroso ny firenena amin'ny tokony ho izy fa tsy zay ny zava-misy iarahantsika mahita raha zegny tsisy olo mavandy eto iarahantsika mahita fa izy ny iainanareo isan'andro ao tsy mila profo zany zavatra iainanareo andavanandro zany tsy mila profo ara-taratasy satria hainareo tsara ny mianjady aminareo mbola tsy ampy anareo angamba mbola tsy ampy anareo ny etraketraky ty olona ty zao ny ny fidiran'ny mpianatra efa tsy hainareo koa ny ampianarana ny zaza ny sekoly izy tsy zarizary ny mpampianatra tsy zarizary tsy mahazo karama tsy afaka mampianatra ny zanakanareo nareo ny botry am'izay fa tsy iza zanany ane any Suisse any izy ny mianatra fa nenareo ahoana anareo tegna mafy loha tsy tia mitandregny raha volagnin'olo io anareo mila mifoha tsy draba zahay matoa zahay magnano alerta niny ataonay satria hitanay ny tsy fetezan-javatra maro zahay manomboka le diaspora aty maro tegna betsaka mihitsy zahay miteny eto isan'andro fa nareo variana any amy TikTok mo variana any amy Facebook mo variana any amy Messenger mo variana any amy WhatsApp zay ny mahavaky lohanareo fa tsy ny fiarenam-pirenena raha tokony ho izy anie raha ohatra ny malagasy tsy tia tandrazana zany zahay aty miadana tsara zahay aty migalabana tsara na de hoe misy zavatra pehinay be da be ty miadana tsara miaina karaha olombelogno io tokony tsisy raha rahinay anareo mihitsy anie fa ny fitiavana mbola misy fitiavan-tanindrazana ao aminay mba miezaky zahay mamoa ny azo foazina fa reo tsy azo foazina ntsony moa tsy hitany atao azy fa zay mbola manan-tsaina mbola tsy domelina tsy lasany domelina loatra ny saina afaka maneo ty mieritreritra tokony mba mihetsika ianareo za tsy niteny hoe mitondra asa lefona na angady na inona andesina eny an-dalambe eny tsy niteny an'izay aho fa manaova manifestation mba haneho anareo ny tsy fahafalianareo amy fiainana aminareo zonareo zany ary tokony tsisy sakantsakana tsy hitanareo reo olona mpitondra reo izy daholo ao anatin'ny zavatra tsisy olo hafa izy daholo izy mianakavy ny ao de rariny ve zany any Andry Rajoelina ve Madagasikara anay manontolo e
mba mandiniha tena nareo. Tsy resaka zavatra be da be aho fa mampatsiahy anareo, ty raharaha ty tsy ho vita moramora. Ary efa misy ny tribunaux militaires partout dans le monde. On est en guerre, hein, on est en guerre, on est en guerre partout. Partout on est en guerre. C'est une guerre entre les biens et les mal. Et les mal va tomber. Ils vont tomber, ils vont tomber tous. Agnisan'izany io Andry Rajoelina io, il va tomber. C'est juste une question de temps. Crime contre son propre peuple. Efa magnano ohatran'io ny vodiny ao zay, efa magnano karaha ty vodiny ao, fa mitaintainy satria fa hainy tsara fa misy ny tribunal militaire. Raha tsy mahavita ny vahoaka, voageda ny vahoaka, misy ny c'est les militaires qui vont pas ceux qu'on a à Madagascar. Non, c'est d'autres militaires qui va restaurer la loi organique partout dans le monde. La loi organique le tegna izy. Fa nareo mantsy verezin'olona fanahy am'ty démocratie la démocratie n'existe pas. Avec ces gens-là, la démocratie n'existe pas. Raha nisy démocratie, tsy ohatran'io ny ataony. Izy ihany metraka ny lalàna, izy ihany ny mandika ny lalàna. Satria tadiaviny anareo zany tsy andika le lalàna fa izy afaka mandika lalàna comme bon lui semble. Ces familles politiques. Tsy ekena tsony ny latsahany monsieur Andry Nirina Rajoelina. Tsy ekena. Tsy ekena tsony. Tsika anie malagasy atsika. Eto frantsa eto ve hanaiky ny frantsay ke hisy malagasy zany andeha hilatsaka ho fidina eto ka lany président eto? Impossible. Impossible. Impossible oza. Inona ny maha malagasy ny malagasy raha ohatrany koa tsika zany mbola hoentiny fitondrana frantsay. Inona ny maha malagasy atsika? Tsisy. Satria ny politika ampiharina am'izay fotoana zay de politika frantsay daholo. Ary efa nilaza mihitsy ny président frantsay hoe nenay anie ny tombotsoanay ihany no iarovanay any amin'ny Afrika any. Fa tsy zahay mihitsy ny tokony andeha hampiroborobo ny toe-karena any amin'ny faritry Afrika any. Fa anjarantsika no intelligent am'izay fotoana zay. Anjarantsika no mametra ny prix anaovantsika zay zavatra ilainy na frantsay any amintsika. Raha izay no izy. Anjarantsika no ny prix amin'ny itiavantsika izy, amin'ny azahoantsika tombotsoa, amin'ny marché équitable. Koa tsy mety izy afaka mitady autre partenaire commercial atsika. Afaka mitady jereo ny any Afrika efa miezaka daholo ny olona. Satria hainy zareo tsara. Fa ny frantsay ny paikady ny hatram'izay depuis 60 zay nanomezana entre guillemets le indépendance zay ny olony foana ny ataony eo. Ny olony foana ny ataony eo. Am'izay izy afaka midiriger tsara na de aty lavitra aty aza. Ataony maro be da be ny sampany tanany zany, le sampany tanany rehetra zany le tentaculaire be regny, tsy hitany vahoaka akory zany fa mody atao hoe indépendance tsika de fety ny indépendance. Tsisy dikany. Amiko mbola ao anatiny fanagejana isika ohatrany any an'Afrika any.
tsy misy zavatra tapaka raha tsy mandalo ny masony mpitondra ty andafy ety. Tsisy raha tapaka any Madagasikara any raha tsy mandalo eo ambaniny ka nahoana atsika tahaky ny ataony izy io e, tsy hanomezana antsika le fitaovany atsika de afaka manao manao takalo anie tsika e, zay misy an'izao nareo zany maka an'ty ameo fitaovany zay, tsy tian-jareo baka zegny satria mety ho concurrence atsika, mety ho concurrence aminazy. Anjaran'ny tsirairay mandinika, tsy tia concurrence ny frantsay, zay concurrence aminazy hitanareo ny zavatra ataony amin'ny firenena tianao concurrence aminany. Ya, za tsy magnaratsy ny vahoaka frantsay, tsy ny vahoaka mihitsy ny tiako lazaina eto, fa misy mantsy ny teny hoe ianao maninona moa ty maniratsira ny vazaha io, ino ipetrahanao any? Za reny no mahalala ny raisonnement mahatonga azegny. Za reny mahalala izy, tsy azoko tsy teneniko aminareo eto. Nareo mifoaza, zegny foana raha tiako volagnina aminareo fa bonne soirée anareo jiaby.